I Madagasikara no mitarika ny SADC ka novoizinahitra zay fa voafidy ho filohan'ny SADC i Andry Rajoelina. Ny zava-misy tsara ho fantatra nefa, ny roa amin'ireo firenena misy 720 mpikambana ihany no manana maso ivoho eto Madagasikara, ka ny ray amin'ireo aza tsy nanendry maso ivoho intsony rehefa niala ny teo aloha. Nakatona ihany koa ny birao-pifandraisana tamin'ny SADC izay efa nisy teo aloha, ary misy 7 ny filoha tsy tonga fa nandefa solitena. Tsy efa azo hitarafana ny tena zava-misy marina ve ireo teboka ireo raha ny fifandraisana iraisam-pirenena no resahana. Androany ny sasany tamin'ireo no nentina teny amin'ny PK0 ny autoroute izay mbola fanontaniana mipetraka ny hoe notokanana sa notsidihina, ka natoro ireo vahiny ilay 20 kilometatra amin'ny AR01 na ny autoroute numéro 1 Antananarivo Toamasina tamin'ity androany ity. Firenena 940 tao anatin'ireo firy ny tonga teto Madagasikara ireo filoham-panjakana tenany tamin'ity andihany 570 ity ny tamin'ny 470 firy ny tonga 340, zany hoe nisy ny telo nandefa solitena tao anatin'izany fiany tanteraka kompleny avao izy ny tenin'ny tanora izay. Ny amin'ity eto Madagasikara zany hoe tsy maro toerana sala amin'ny isam-baton'ny tahapavitriana mifidy ihany no tonga ao anatin'izay. Dia andao jerentsika indray dia hozy izy nareo kosa rangama nohatra be fahatany andao jerentsika indray ny taona ho avy ny aina ny mateza ao anatin'ny andihany 470 ny atao any Afrika Atsimo, dia jereo indray ny anaovany azy, jereo mifahaiza mitantany azy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany izay ahitan'ny vahoaka malagasy ihany koa ny amin'ny hoe ohatra zao ny firenena rehetra mandray an'io tsy amin'ny adedana, tsy amin'ny hafanafanapo diso toerana ny mahatonga an'izay. Nresakitsika teo ny amin'ny atao hoe firenena 940 jereo fotsiny nge ny arikarena ohatra zao hoe raha Seychelles ohatra zao jerentsika izay 520 nitra tamin'ny fahavalo sy roa arivo taona 20 sy 4 arivo. Teo ihany koa Komoro izay nidedadetahantsika hoe tsika ny ampindrana ny Komoro aizitsika zao to Komoro ndray ary ty no manampy atsika. Zay zany le hoe vavany tsy atao be mamerina azy ny sarotra fa ny fitondram-panjakana amin'izao moa zany dia tena hoe mokondoha tapindoha fa ny atao hoe nenina ny paladia izay tsy mety manenina mihitsy na dia misy arany tsy fahombiazana tsy fahatanterana ao anatina fototrafitrasa maro isan-karazany. Teo ihany koa ny amin'ny hoe Madagasikara anampy ny RDC ao anatin'izany amin'ny tetibola $700 izay tena hoe atratra tsy lavo atsory rainy lahabe ny eto toerana ary ty tsy vita dia hitetateta ihany koa ampany fahalemana n'ireo firenena 940 mivondrona ao anivon'ny SADC. Ny eto toerana ary ty tsy mandry fahalemana ny vahoaka malagasy zay le tena koa hoe zay ngeny nahatonga anany teny hoe atratra tsy lavo atsory rainy lahabe satria ny zavatra misy eto amintsika eto raha diniantsika fotsiny milamina ve andraso veritsika reo teboka anisan'ny navotra ny filoham-pirenena tao anatin'izay dia ny hoe ny fampiroboroboana ny indostria. Dia isika miara-mamaly any tokantrano any hoe misy eto Madagasikara ve zany miroborobo ve move tsy ny indostria malagasy ary nompite amin'izao fitondran'izao ihany koa indrindra ao anatin'ny hoe fanaovana ny tataovan-ketra miopapana. Anjaranareo mamaly alohantsika tsy akalakolafo hoe mpanohatra napomba fa hipetraka eo afovoantsika rehetra dia samy mandinika samy mieritreritra hoe misy eto Madagasikara ve zany. Andao aloha raisitsika eto Madagasikara le izy ianao raha mampandroso olona, ianao raha mampisakafo olona, voalohany indrindra aloha ianao ny tompon'ny fikarakarana aloha mihinana. Ka raha tsy andeha amsavy ianao ka hoe ianao tsy nihinana nefa ataonao ahoana ny manasa olona fianakaviana tonga ao tokantrano hoe mandroso isakafo kanefa ianao raha tsy mbola nihinana tamin'io sakafo ikory na tsy nanandra tamin'io fa nga izy ty mofogasy na kafe fidiny eny an-tsena ka hoe ndao aloha tsy atao samby dokotra fotsiny aloha menanao. Zany hoe ianao tenany ilay firenena aloha mila mianko ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany zay le hoe fampiroboroboana ny indostria. Mba miroborobo ve ny indostria eto Madagasikara misy ve eto? Faharoa manarakaraka an'izany resahana ihany koa ny resaka hoe fampiroboroboana ny fambolena, tontolon'ny fambolena. Aiza ny rano raha tsy misiko fonjany najoro ny rano tsy misy mba mitaraina an'ireo tatsaha ny amin'ny resaka hoe vidin'ny provandy, ny zezika, ny tany fambolena motsy ny totorana andray ara. Dia zay hoe ny firenena afrikana izay ao anivon'ny SADC eny mahafantatra e jerenareo amin'ny resary reny fotsiny hoa ny sasany manao endrika amin'ny sipirana fotsiny ny tondro molotro ny kisokana abiziko ny omby,
rehefa le manazavy eo moa inga teknisiana hoe ty zao tsy haintsony zay aboby sy tantara valamaton'ny tantara iny atao anatin'ireny rehetrarehetra reny dia menatra sy mitapimbava ny tena famboleny zay fa eo ihany koa ny angovo azavozina re olona dia tena hoe mampiasana an'izao tontolo zao ty anivon'ny Afrika tanteraka mihitsy ty président satria hoe aty tokoa ve maso an'izao tontolo zao ka manao teniny tsy ambina manao vava imason'izao tontolo zao kanefa zavatra tsy misy fanatanterahana ihany koa eo ihany koa ny atao hoe filaminana amin'ireo firenena mikambana eto Madagasikara milamina ve sa tsy milamina aloha voalohany indrindra ianao arange zao ireo resaka hoe fahampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo reo zany ane zany zao dia efa hitaratra anankiray fa tsy milamina eto toerany mitratratradrainareo ary nizingizinareo nanaovanareo ady mafy mihitsy daroka latabatra mboribory mihitsy ny hoe fanampozinana ara-tsakafo fahampozinana ara-tsakafo fa nareo tsy netiny teny hoe inona ny tena zava-nisy marina atao anatin'izay tsy nyresahanareo ny tany kongo misy tazo moka ty sao aningotra nyreto atao hoe filohampanjakana afrikany reto zay angambany antony asa re fa na izany naty zany tsy fahatongavan'ny be somaro tao anatin'ireo ihany keo dia mampametra-panontaniana hoe inona loatra re ary azo antenaina ihany koa fa taratra izay resaka hoe tsy filaminana eto Madagasikara zay raha ny tontolon'ny fahasalamana tsy fantatra mazava hoe fahampozinana sy fanampozinana moa tsy ho antsony no ady hevitritsika eto zany rehetrarehetra zany iainana daholo na tonga an'ireo olo ireo nanana an'izay atao hoe rorotsaina izay hoe aleo ilamina aloha ao anatin'izay fa etsakilany ihany koa raha hijery somary hivoaka kely tsika ao Tomasina mahakasika ilay grevin'ny mpianatry ny université izay nisy pavoazana tamina olona andehody kasa ody ao aty Antananarivo todo aty Antananarivo zany rehefa avy nanao fialan-tsasatra mpianaka izy ireo vehivavy sy zazakely izay voatorabata tao anaty fiara rehefa andehody vokatr'ilay atao hoe grevin'ny mpianatra inona moa no nahatonga an'izany grevy zany dia ny resaka fahatapahan-jiro izay niverina indray nampifandraisiko amin'le resaky ny mpianteo ary tena marina zay hoe lasa tokoa ve ny sadaika dia miverina indray ny fahatapahan-jiro dia malahelo aho milaza aminao moa zany fa raha mifaritry tosy dia tena nianjadiany izay resaka hoe fahatapahan-jiro izay ihany koa izay tena anisan'ny tena mandreraka na mieritreritra azy satria alohandray miverina any amin'le nampiasa petrolina rehefa zany ihany ve nisin'ny fandrosoana fa sopatra tanteraka tena sopatra tanteraka le izy satria lasa miverina matetetika indray fahatapahan'ny herinaratra io amin'izao fotoana izao be dia be ny zavatra mety ho simba ao anatin'izany betsaka ihany koa ireo atao hoe miankina ao anatin'izany tsy hampamokarana indrindraindrindra ny ao no misehatra ao anatin'ny resaka zaitra ohatra vokatry ny fahatapahan-jiro voatery tsy maintsy mijanona ny rehetrarehetra ao anatin'izany eo ihany koa ny fivarotana eny eny amin'ny poissonnerie ny mpikarakara taovolo moa dia efa mametraka mihitsy amin'ilay hoe délestage zéro ao anatin'izao fotoana izao satria eo ihany koa ny famokarana tsy maintsy atao nefa ny etsikilany ihany koa zany rehetrarehetra zany mampitaraina ina ny tiana ao ambara ao anatin'izany rehetrarehetra zany tiana ao ambara marina fa hoe meloka tanteraka ireo izay nitorabata ary nandratra piraitan-drazana tao Tomasina mahakasika ity resaka grevy ity fa ankilan'izany ihany koa meteza ihany koa ianareo tompona andraiky mpanjakana ho tompona andraikitra tanteraka ihany koa amany olana io firy taona zay no nidradradradrainareo an'io firy taona zay no niresahanareo sy nampiasonanareo vahoaka firy taona izay no nanaovanareo famasoana imasom-bahoaka hoe atsarao aloha ny tolotra zay vao mampiakatra ny vidin-jiro maila kely ianao président teny an'izany imasom-bahoaka dia ohatry ny tenenana hoe milay rangaty président ty miaraka amin'ny vahoaka rangaty président ty fa io ary le izy ovininareo ny nidy hatrany tao tsy hivoaka raha tsy hitondra vahaolana inona le vahaolana nentinareo hatramin'izao misy ve tsisy zay aloha mazava tsy misy tonga amin'ny fitenin'ny tanora iny zany hoe zany rehetrarehetra zany mila vaozina mila amboarina zany raha tsy miteny hoe tsy lahara-pahamehana akory raha ny atao hoe filaminan'ireo firenena 120 eo anivon'ny sadeka tsy miteny an'izany fa zay ianao no te hitetateta dia raiso atsoroka dia toy ny tonga amin'ny teny hoe ohatra ny sonjombazimby io fa dia tandremy fotsiny sao sola aloha sakely eo fa tandremy koa sao miam-patanana trotro fa tandremy koa sao vakitratra satria ianao no nitady an'io sahala amin'ny
atao hoe fanjay be kely be adidy sala amin'ny fanjaitra ho fitentsika malagasy zay sady iskiraparasy iny no anjairana de nysalotra an'izay ianao moa zany a de ekeo ampanetretena fa tsy maintsy fitao ihany ko fa tsy tsaingotsaingoana daholo sahala amin'ny lalambe mikodana 20 kilometatra kory ny raha-panjakana zay resanareo vita aloha iny apany zay no nyresanareo nijerika ireo karazana vaovao sy ny fomba firesakareo ihany koa ny mpanohana ny fitondrana indrindraindrindra ireo gazety sy ny pejy maro isan-karazany de hoe eo ny fanokanana ny andiany fa nga tsy azo ampiandrasana mihitsy izy de hoe vita de any manao ny lanonana fahobe zay fanaonareo mahazatra anasana artista sy anaovana ny baolina populaire nga tsy azo atao zany fa de hoe vita aloha le apahany zay le hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe de raha pitsona afaka pitso janony eo io aloha de aza hoe miandry aniza indray de iza indray ny tehatra amin'io voalaza tao anatin'izany nisy ny famatsim-bola maro isan-karazany moa zany tsy fantatra mazava aloha reny hoe mizotra makaiza miopana makaiza mandeha makaiza reny teti-bola iretrarehetra reny hita anaty vilany nisa tokantrano ve zany hita eny amin'ny fiahina ny fiainam-bahoaka ve zany zavatra rehetrarehetra zany de mety tiana ianao hoe olona iray nge président ahoana moa ny avy tany an'izany ianareo kosa manankina didy betsaka aminazy ianareo kosa mitady anasoketana foana na mety na tsy mety ny ataon'le fitondrany misy aloha mety fa tsy fotoanany fa misy ny lahara-pahamiana zay tokony efa atomboka ary efa tokony efa natomboka hatramin'izay fa tsy natao nisy zany zay nge ny mahatonga atsika hidradradratra zay nge mahatonga atsika hiteny hoe ity zavatra anakaraha ity tsy mety eny teleferika moa zany hoe efa natao ambozizy de nalefa io izy io na de atao ara hoe na marary ireo pilote eo anatin'izany de voatery tsy maintsy niato moa zany tsy salama ny conducteur ka de voatery najanona moa zany ny apahan'ny teleferika zany rehetrarehetra zany zay nge le fahavoazany de lazay fampanohatra indray ny eo ambadika io satria nareo ny tsy fahombiazana rehetra de ahilika daholo fa aminareo de nareo mifanaperana zay tsy misy aloha zany na de tadiavinareo fatratra oaka zany arany hoe anairanga ny aja anairanga ny voninahitra fa mandrak'izay io aloha tsy misy aza manantena fa io vo miainga fotsiny de fa fantatro ny vahoaka malagasy eny profon'izany ohatra zao ny tany de goty eo zay niresaka hoe teny efa tsy zakatsony eny ity teny efa fery anaty eny ho mamiadany ty zavatra ataon'ny fanjakany ty fa isako miteny ho izy de enao no nitapimbava enao indray nitahaka ny hoe nanala baraka tena niteniteny foana teny masom-bahoaka rehefa misy fampanantenana teny en'izao fitondrano zao miankina amin'ny fahamaroan'ny vahoaka sy ny olona eo ambaniny no mahatonga anazy hiteniteny fahatany de rehefa avy miteny avao vao mieritrehitra hoe ahoana ny anatanterahana zany na ny reo atao hoe mpiara-miasa aminy ary angamba mety mandiny tena hoe ahoana président ho tanteraka ve zany fampanantenana rehetrarehetra zany aiza ny anatanterahana zany rehetrarehetra zany any ka manao tao fahatany miaorinan'izay lasa tsy mijery intsony izay tena lahara-pahamiana sy tena ilaina ao anatin'ny fandrosoana zavatra ilain'ny malagasy aloha zao de ny fandripahalemana fa nahitady vola sy hiasa raha ny vahoaka malagasy ka tsy misy fandripahalemana milaza aminao fa very momoka fotsiny sahala amin'ny taimboraka zany rehetrarehetra zany rehefa tsy misy ny fandripahalemana mandeha mivoaka kely fotsiny ianao ny de fa fotsy tsy misy tsisy tafajanona tsony eo tokantranonao amin'ny alina ary ianao mijanona ohatranao vita mihitsy mibatatra amin'ny kodorinao ianao mbola eo matory eo asa moa zany nafonka na inona ny ilazana an'izany fa misy zany miarina aveo anao fa tsisy nininona tsony eo tokantranonao resaka tsy fandripahalemana zany ny fiompianao efa tsy vambanina ny fambolena mandeha amin'ny alabotry maro isan-karazany misy hatramin'izay fa tsy ny opampana tahaka ny iainantsika ao anatin'izao fitondrana zao satria nahoana na ny mpitandro ny filaminana ary tsy hitandro ny filaminam-bahoaka fa hitandro ny sezan'ny mpitondra hitandro ny sezan'ny mpitondra zany ny zava-misy iainana ankehitriny de aiza ho aiza amin'izany zany tsika vahoaka aiza ho aiza amin'izany zany tsika vahoaka
vahoaka hatramin'izay zay resahana hoe tsy mandady arona vahoaka zay atao hoe mitrongo voaomana asa tamin'ny taona firy ny tena nahafantaranao an'izany fitenenana zany hoe vahoaka mitrongo voaomana fa raha tamin'izany ny vahoaka nefa mitrongo voaomana amin'izao zany inona no ataon'ny vahoaka vao mihinana fa ngamba ny sasany rehefa tsy mahita hohanina tsony maraina taondro riva ny vahoaka malagasy no misakafo mihinam-bary vary ny foto-sakafo kanefa ny vary ary mbola hafarana mahagaga fa nga tsy misy mpamboly eto nga tsy misy velara-tany malalaka eto azo anaovana fambolena ny antony rehefa nareo nanontaniana dia izy nareo hoe tsy misy manam-pahaizana nefa ny antony ianareo no mikato trano ianareo midy atrano dia inona no hitanareo anaty rindrina efatra ao inona no hitanareo eo mizoro ka na dia ho fola doalika io fa doalika andoalika eo mizoro firarazany ary ianareo tsy ampandroson'ny Madagasikara novinanoviana rehefa tsy misokatra tsy mibaboka eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny amin'ny tsy fahombiazana no tanterahanareo zay any ele izy ny elokibabona ny mody rariny inona ny rariny dia ny zavatra tokony iaina ny vahoaka malagasy rariny eny vahoaka malagasy raha mba ihinana hanina mahavelona mahaleo tena ara-tsakafo e rariny eny vahoaka malagasy ny zana-bahoaka raha mba mahita fianarana sy fahalalana mitovy sahaza ny taonany tsirairay avy rariny ho an'ny vahoaka malagasy ny manana fototrasa mahavelona rariny ho an'ny vahoaka malagasy ny zany hoe manana ambombavy zany rariny izy raha no an'izany satria miasa fa ny eto ny miasa indrindra no mitondra faisana ny tsy miasa moa zany iny manao alabotra ny sasany ary ny sasany koa voaroaka amina orinasa fa tsy misy fidirana an-tsehatry ny fitondram-panjakana ao anatin'izany firifiry ny orinasa eto mampitondra faisana ny vahoaka malagasy miasa ao aminy ireo vahiny teratany vahiny manana orinasa ka mampitondra faisana ny vahoaka malagasy firifiry fa nga moa misy miteny raha milazan'izany fotsiny ohatra zao isika amin'ny resaka hoe varotra mba dinio any impiry isan'ora firora isan'andro no iasan'ny malagasy ireo mpivarotra be hoririko ireo fotsiny am'teny aminao aho fa mikato mipaika ny amin'ny 10 ora hoe tapitra ny ora firavana fa dondomy eny eny aho dondomy fa mbola misy miasa aho hatramin'ny 9 ora alina zany hoe herisetra tanteraka tsy mahaleo ny sara no mividina eto Madagasikara mbola izany ny ainana eto hoe raha tonga ny volanao androany afaka 2 andro iny tsy hita tsy hoe nisy nangalatra moa iny efa tsy fantatra eny ihany fa ankilan'izay ihany koa raha amin'ny resaka hoe mandeha ny fandoavana ny vidin-jiro mandeha ihany koa etsy ny saram-pianarana mandeha ihany koa ny hanina ndraindray zara raha misy ary mbola miditra-drosandray avy eo ny vahoaka malagasy tsy manana fandriam-pahalemana tanteraka Madagasikara fa miflohantsika rehefa maheno anazy miresaka nefa ankilan'izany zavatra rehetrarehetra sy olana tanterina sy lazainy zany dia hoe paradisy Madagasikara mahandroso tanteraka Madagasikara ary toa hoe miaina milamina ny vahoaka malagasy na dia hoe tebiteby aza amin'izao fotoana izao moa misy ny atao hoe baraingo be dehibe any anatin'ny saitsika mianakavy ihany inona no atao amin'izao zavatra iainan'izao rehefa mijery ny endriko ny filoham-pirenena dia ohatrany hoe tena milamina zay tsy izy rangahy io misy fanantenana rangahy io anefa na izy ao an-tsainy ary izy ary tenany ary mety efa tsy resy lahatra ihany koa fa androso Madagasikara noho ny ataony izy noho ny ataon'ny tenany ihany dia tsika vahoaka no miandry vasoka miandry ny razaka eto fotsiny tsika hoe roviana zany vao androso Madagasikara roviana vao mba hahita asa roviana vao mba ilamina ihany ny fianarany katso voaloha ara-dalàna ny vatsim-pianarana roviana vao mba andeha milamina tsara tsy misy tapatapaka ny herinaratra roviana vao mba ho tody soamatsara ny rano aty aminay isa-tokantrano roviana tokoa moa dia angamba raha izao fitondrano izao aloha ny jerena ny fomba fiasany indrindraindrindra dia manana fanadisom-panantenana manana finoana angamba dia hikifafankoa antsika mianakavy raha ny zavatra iaina nandeha reny anisan'ny namantarana Madagasikara ohatra ny resaka hoe lavanilina fa amin'izao fotoana izao ny vidiny ohatra inony mba azonao saretsaina hoe gaga tamin'ny angamba izay tapabolana sa
tamin'ny herinandro singana vanille vidina 500 ariary de vozy izy aho hoe ohatrinona zany nandefasana an'ity lay finosana iny makany ivelany zany hoe potika tanteraka le izy ka raha endry ianao président jireo manokana zany rehetrarehetra zany zay anisany hoe mampiditra azy ho an'ny vahoaka malagasy mampiakatra ihany koa ny arikarenan'ny malagasy fa ny raha erony efa 500 sy 5,000 amin'ny vola malagasy zay tantananao firenena tantananao ianao mijoro sy mijaridina amin'seho hoe mandroso Madagasikara io ane tsy misy mandeha amin'izay loany ane eto ianao milaza nyity resaka hoe autoroute ty ane fa ny lalana rehetrarehetra nge eto Antananarivo renivohitra fotsiny ary no resahana tsy resaka ny any afatra zay efa potika tanteraka fa tsy misy manjary eto ny fitaterana ane eto tsy mandeha amin'izay loany ny kalitao amin'ny fiara miasa moa fiara mifamoivo moa amin'iny tsy resahana intsony ny resaka fampianarana eto tsy mandeha amin'izay ozany ihany koa hatramin'izao aloha zany de mbola miandry mpitaintainana ihany koa ny mpanala fanadinana baccalauréat amin'izay valim-panadinana zay mbola tsy fantatra mazava hoe rovina no ivoaka zay valim-panadinana zay fa rehefa mivoaka ihany koa zay makaiza ihany koa ireo mpianatra ireo efa vonina ve ny université andraisana andreo fa rehefa hoe vonina ihany koa ny université vonina ihany koa ve ny mpampianatra ao anatin'izany tsara toana ihany koa ve ny mpampianatra ao anatin'izany voaray ara-dalàna ihany koa ve ny valika sasaran'ireo mpampianatra ireo fa tao anatin'ireny fotoanany tenitenenan'ilay batabafila amin'ny fitondrany iny moa le hoe tsy misy manampaizana tsony eto Madagasikara de ndresahana hoe na hatramin'ny ora fanampiny ara mbola tsy voalohan'ny fanjakana de tena hoe mahalasa saina tokoa zany rehetrarehetra zany hoe radiniana zany le izy re vola rehetrarehetra zay mifamoivoy eto Madagasikara zay fa matsimbola avy any ivelany sy ny rehetrarehetra tsy misy hita eny amin'ny fiainam-bahoaka tsy misy hita mivangana sy hita faritra amin'ny fiainam-bahoaka sy any naty vilany nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny filoham-panjakana malagasy zay anisan'ny tarika ihany koa ny 570 ny sadeka andihan'ny 570 omaly de nyresahany hoe ny mpitondra mendrika de miany vahoaka ao aminy de isika zany no mamantatra isika zany no mamaritra hoe mendrika ave zany ny mpitondra atsika na vita ny atsika vahoaka malagasy ve motsy ianao no miantenanao amin'izao fotoana zao motsy ianao no mitady fiarovana ho an'ny tenanao amin'izao fotoana zao sy andra raha mandeha fotsiny ianao ohatra amin'ny valo alina ianao segnataraiky vodiana avy miasa ianao ka andeha ody efa tsy mety ehatra tsony ene ianao amin'izany hoe atao hoe fisian'ny mpitandro filaminana zany fa de efa miaro tena fotsiny ianao amin'ny atao hoe vaingam-bato any ambalahanao any ngamba sisa zay sisa ny azonao atao fa tsy mionona amin'izany hoe misy mpitandro filaminana eto tamin'ny misy lalàna eto ny lalàna zany koa de efa tsy teherana intsony ankehitriny satria io ara moko de ireo hitrangana Ambohimalaza io ary rehefa misy zavatra mifamofa ohatriny io baraingo mipetraka eny amin'ny sain'ny vahoaka malagasy ohatriny io de zay le hitenenana foana hoe midiran-tsehatra nareo manazava ny tena misy marina ao anatin'izany ao ve ianareo matory ve ianareo sondrina ve ianareo sa miandro mahazo ohatreo ny fasana fotsiny zao fitondrany zao natao sehatra anankiray anabe vozina sy anabe atoka anareo mpitondra fanjakana fotsiny ve zany io seza nampindramin'ny vahoaka anareo io fahefana nampindramin'ny vahoaka anareo io sa sehatra anankiray anomponareo ny mpiray tanindrazana aminareo fa rehefa hoe manompo zany rehefa hoe manompo zany de tena miasa ho an'ny vahoaka de indramiko le tena hoe zay teo tomponao ka izy ho mpanompo raha teo tompo pahefana ianao de mety eza aloha anompo ny vahoaka ao aminy
tsy midika akory zany hoe hitsahana ny etapon-doha ianao, tsy midika akory zany hoe atao tsinitsinina ianao, fa atao fafinaretana manao no miasa ho an'ny vahoaka, mahita vahoaka miratava, mahita ny vahoaka ihany koa mandroso ao anatin'izany. Fa tsy hoe mandroso fotsiny ny foto-dravitra asa dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso kanefa ny vahoaka ao aminy ary sa ho zanona tsy mahita ho anina. Ataovy mandroso mihitsy aloha ny vahoaka ao aminy, fa rehefa mandroso ny vahoaka ao aminy tsy ianao no mitady famatsim-bola amin'ny fanamboarana teleferika fa na ny etram-bahoaka ary ao anatin'ny asany tsirairay avy dia mahavita an'izany. Na ny fanefana ny karaman'ny mpiasam-panjakana voaloha zany. Fa raha io resaka foto-dravitra asa io ny pingapinganao hitadiavanao efa matsim-bola avy any ivelany any, trosa ny miditra aminao ao, trosa ny miditra ho an'ny babeny ny vahoaka malagasy ny taranaka mbola tsy hita. Zao zany ianao raha miteraka ny zanakao ianao dia raha pitsy raha afaka pitsy mbola tambesara trosa hatramin'izay zanak'io mbola tsy fantatra any, vadiny io ara tsy fantatra ao, fa azonao antoka kosa nefa fa ny taranak'io tsy maintsy hibaby trosa. Zany ny zavatra misy eto Madagasikara. Zay no mahatonga antsika ny hoe ataovy aloha izay hampandrosoana ny olona mba tena apetra ao amin'ilay hoe tena harena tokoa ny olombelona. Fa ny eto amintsika eto no arina atao vesatra ilay izy, sanatria avy mivavana diny lela ohatran'ny reny atao hoe biby fiompy reny ve, ka tsopaza potsim-bary, tsopazana katsaka, tsopazana an'izay tositosika kely eny aloha dia velombelona eny fotsiny. Zay sisa ny andraisan'ny fitondram-panjakana antsika vahoaka malagasy ankehitriny. Dia nioany dia mba fakafakao any raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Fa ianao zany amin'izao fotoana izao dia tsy misy valibabena ho an'ny firenena intsony, fa lasa ilay firenena hoe naninona loatra re ary tompo dia teto Madagasikara niteraka, maninona loatra re zany dia tena nateraka teto amin'ity firenena ity izay tena hoe hibabotrosa ny antony tsy ianao no nanatsiny, Andriamanitra tsy nanome tsiny, Zanahary tsy omem-pondro, fa isika olombelona ny Mesiasy.